Morondava mavesatra ny takaitra navelany eo andeha. Ady amin'ny tsy maty manota mila petraka ambany lalàna rehetra. Fanarenana amin'ny Madagasikara raha goavana mitaka ny fanapahan-kevitra ny rehetra. Na dia teo zany erikerika dia tsy nahasakana ny tiky Madagasikara sy ny filoha Ravalomanana Marka tsy hiroso amin'ny tanjona kinendry androany izany. Zanakazo 500 fototra no novolena teto Amerika Siny ka isan'izany ny zanakazo Akasia. Tsy fomba fotsiny izao hoy ny filoha nasionaly ny antoko tamin'ireo mpikatroka timy izay tonga maro natanteraka izany fa tena ho avy ny taranaka sy ny faramandimby ary ho an'ny tanindrazana. Tsy napoizy mihitsy fa hoe tsy teto tany Antsirabe amaly eto androany. Tsy malavy tany mihitsy zany hoe fitiavakavany zany le olona indrindra fa fitiava-tanindrazana. Raza matahotra reo mbola izakony za tsy maintsy anao fanadidiny men'Andriamanitra amin'ny andro rehetra sisa iainako fa matahotra. Maverimberina foana zao teny zao hoe manao dila aza mieritreritra an'izany fa aloha anazy zany marina foana. Mamboly azo eto fisehoana ihany hoe amboly azo anankiray zay na amboly azo anankiroa zay fa raha tsy maniry le azy dia fa tiatoka ray lavaka ny atsika. Ray lavaka ny gazoaly lany fotoana lany miteny anareo zay tompona andraikitra ty avaradrano. Izay ihany matsiny izy hoe tompona andraikitra avaradrano za avy eto avaradrano Amerika Siny avaradrano. Tsy maintsy atao zay ampanidinandreo ary arahako masisakerinandro. Zay dia anareo tompotany na ianareo aty koa raha misy zavatra tsy azoazonareo lazao zay dia ataotsika miasa miaraka. Zay ny atao miasa aloha zay vao miaraka. Ataotsika hitany hoe tena miasa reto. Fotoana nijerena ireo azo novolena tamin'ny tondrasakoho ny androany no tsapahitana ny ezaka vitatsika hoy ny filoha Ravalomanana Marka. Dia tena mahafaly tokoa milaza aminareo fa misy maniry tsara le volentsika farany teo. Tena maniry tsara, maniry be. Dikan'izany hoe tena manara-masitsika. Dia zay le lazaiko teo hoe mamboly azo ane. Tsy le fambolena le zanakazo anankiray no inony fa ny fikojakojena sy ny fijerevana azy raha zay lasa lehibe izy. Dia samy mamboly azo daholo ohatran'izay tsika rehetra reo. Dia afaka mijery aty hoe ty ndray mbo volenay. Dia samy miaro azy zay Fiaonana azahoan'ireo mpikatroka ny afatra avy amin'ny filoha Ravalomanana ny fotoana toy izao. Loza mitatao ho an'ny firenena ny fanabadonan'ny Malagasy mba tsy hafantarana na inona inona hoy ny filoha Ravalomanana. Isy arak'izany ny fanatsarana ny fomba fiasa ho an'ny antoko ka isan'izany ny fampiakarana ny mara-pahalalana ho an'ny rehetra. Miainga amin'ireo mpikatroka eo anivon'ny antoko izany ary hipaka any amin'ny Malagasy hoy ihany ny filoha Ravalomanana Marka. Misy amin'izao fotoana izao dia manao zay tsy halala ny ninona, tsy hamahy ny ninona, tena tonga dolorona ny olona sanatria avy mivava ampady ny olona. Dia tsy maintsy isika ny ezaka aloha anao zay ampafantatra ny mpitiavana amintsika dia ny olona manodidina. Averiko ny amindray zay fiteny zay. Iezaka isika, iezaka ianareo mba hanao zay ampitombo ny fahalalànareo, ny fahaizanareo, ny fahavitanareo zavatra. Fa vitatsika io. Aza gaga ianareo fa tsy maintsy misy ho avy any aminareo any. Ty le lazay président tamin'ny amboly azy milaza hoe ho ampitomboana ny fahalalàna ato amintsika Madagasikara. Eo mpiara-miombona antsika ireo firaisan-kina miaraka amintsika. Tsy maintsy ampitomboana satria rehetra tsy miezaka manao zay abadona ireo mpanao politika antsika. Fa tsy maintsy omeko anao dao ny teknôlôjia rehetrarehetra mampalahelo loatra ny anaovan'ny olona ny Malagasy. Tsy maintsy ampitomboana ny fahalalàna. Anga ampitahoriny fotsiny ireo dia matahotra fa rehefa zay mivoaka ty nolazainy tiako. Tetikoho dia niantso ireo antoko politika rehetra ny filoha Ravalomanana mba anambatra hery ka irona amin'ny fanavotana ny Malagasy izay ininy sasany avarina kady amin'izao fotoana. Arena ny fahasamihafana ka andeha avadika hoery anavotana ny firenena izany hoy ny fanentanana.
ty fireneny tya misy sarangan'olona maro samihafa, misy hevitra tsy mitovy, misy atoko politika ka de mbola miantso ihany tsika hoe ny atokoavan'ny mpanao politika rehetra mba iray saina aloha mba tena edivana am'izao tsy fanjaliana misy zao fampiteny firenena fijalian'ny vahoaka zao tokony iray saina de mba mifandefitra mampandefitra ny ampopolo. Mafiorona ny antoko timy ary vonany roso amin'ny toromarika apetraky ny mpitarika ireo mpikatroka. Milahibary sisa no ataon'ny malagasy kanefa ny 5.20 isanjato ity dia tantsaha sy miaina amin'ny fambolena sy ny fiompiana avokoa. Raha goavana ny asa miandry ho fanarenana ny firenena hoy ireo mpandinika raharam-pirenena. Raha te hanovany zavamisy dia mila tapa-kevitra amarana sy anovany rehetra hoy ny solombavam-bahoaka Randriamasinoro. Betsaka no mbola tsy tonga saina eto amintsika fa anaty paikady ny fampahantrana ny malagasy ho hiatrany ny fanazavana. Ny tena mamaky aloha Rovina ny faranana zao kabraraka zao. Rovina ny faranana mpitondra mpanao kabraraka eto amin'ny firenena. Tsy ohatry zao mihitsy Madagasikara taloha, na ny toe-tsain'ny olona, na ny fiarahamonina, na ny ataoko hoe fiainam-pirenena indrindra moa ny fahantrana. Amin'izao fotoana izao ny olona tsy mieritreritra tsony noaviny zany ny ankamaroany fa manao zay tsy hahafatesana fotsiny ahoana ny tsy hahafaty. Ka indraindray na dia zavatra kely tsy tohinina ary ohatra hoe izara varina zavatra kely tsisy dikany dia entin'ny anoanana dia tsy mifampitsinjo amin'ny maha olona tsony, tsisy fifanajana tsony fa mavita amin'ny famono mihitsy noho ny varina ivilia ohatra. Dia izay zavatra izay tsy maintsy faranana izay satria misy mpitondra mahatonga ny firenena tonga amin'izao toerana misy antsika izao zany. Tsotra ny zavatra takiany firenentsika dia mpitondra mahitsy mafy ny atao hoe fitantanana. Mpitondra tsy mahafantatra afa-tsy ny lalàna fa tsy mitady maromaritra iraisana ary mahafantatra ny tena fototry ny fampandrosoana. Azo atao tsara ny manova izao zavamisy izao raha miara mitaky ny fanovana ho amin'ny tsara ny rehetra ho hiatrany ity solombavam-bahoaka ity. Zavatra takian'ny firenena isina fampandrosoana nge dia mila olona mahitsy fotsiny, mahitsy mijery ny tombotsoan'ny vahoaka ary mila mpitondra tsy manao resaka maromaritra iraisana ihany koa fa tena mametraka ny disiplinina tsara ho arahany vahoaka malagasy rehetra. Tena hoe mila mpitarika crédible, maha-crédible azy manana fahaiza manao tsy olona mpamitaka ihany koa na mipampana tena pokaty fa olona azo itokisana dia arahany be sy ny maro ary ananany olona rehetra tahotra ihany koa. Tahotra tiako tenenina ohatran'ireny hoe fatahorana ny Jehovah amin'ny voaloham-pahendrena, izay le tahotra sens tiako tenenina fa tsy hoe tahotra olona mpampijaly olona akory fa hananana respect zany mba hanana ny vahoaka respect rehetra mba hahafahan'ny vahoaka manaraka azy ary hanana ny vahoaka fitokisana hoe tena avitra azy. Ankoatry ny firongatry ny mpivarotra etseroa mariky ny fahantrana ny kidolotolotra. Tsy misy filaharam-bary toy izao eto amintsika izao ohatra any amin'ireo firenena mandroso ka raha izao no atao hoe fandrosoana dia feno filaharam-bary be any ivelany ho hiatrany ity solombavam-bahoaka ny boriboritany fahefatra ity. Mila tonga saina ny rehetra hoy ny fanazavana. Le fizarana vary zany aloha tena efa mariky ny tena hoe fahantrana lalina zany hoe tena question de survie zany zay tsy hahafatin'ny olona sisany atao. Mahatonga efa tonga amin'ny fizarana dia efa tsy mahafaka manao ninina ny olona zany fa miafara amin'ny hoe zavatra zaraina sisa fa raha ny tokony ho izy nisy atokantrano nisy ambatan'olona manana ny maha izy azy ary afaka misafidy zay zavatra tiany hohanina, mahatakatra n'izay zavatra tiany hohanina fa tsy zaraina zay zavatra zaraina amin'eo fotsiny na tsy tiany hohanina ary fa tsy maintsy hohanina satria tsy misy ny hohanina. Zay zany mila apetraka mazava zay. Ary ny fizarana amin'izao tsy mandeha amina resaka hoe kilao golombary tsony na resaka kilaona vary zao ny resaka fa resaka kapoaka.
zany sisa nitakatry ny mpitondra zany hoe tena efa ambonimbony kely ny atoko hoe efa lasa mpangataka daholo ny vahoaka malagasy rehetra tsy mifidy saranga io fa rehefa hoe misy fizarana zavatra dia mirodorodi ny olona makany ary zay tena mariky ny tsy fahaiza mitantana sy mariky ny tena fahantrana lalina mahazo ny vahoaka. Nanamafy hatrany ity solombavam-bahoaka ity fa isan'ny olona nagoavana eto amin'ny firenentsika ny tsy fahalalan'ny mpitondra ny lahara-pahamehana. Ny vahoaka raha teo sahirana amin'ny fitadiavana any ka zaraza misy manome fa tsy misy na iray aza mitaky famoronana asa mba ivelomana maharitra fa mianako tolotolotra mba ivelomana hoy hatrany Irandriamasin'Ororina. Santatra Ambavarano ho famondronan-kery no tanterai ny antokotiko i Madagasikara androany. Tsy fambolekazo ho fefambolekazo fotsiny ihany izany hoy resolom-bavam-bahoaka nandritra ny fanatanterana ny etsika tety Amerika Asinina. Mila ny samy ato anatin'ny antoko aloha no mirahina izay vao hitarina mankany ivelany izany firaisan-kina izany. Fanehoana izany fiombonana izay ny fahatongavan'ireo député boriboritany enina eto an-tendrombohitra sy ireo distrika manodidina ary ireo avy any amin'ny faritra niatrika ity fotoana ity izay samy naneo fa vonona ny iroso amin'ny famahana ny olam-bahoaka ny tiko i Madagasikara. Na dia hafa fa zany orana dia ampisaotratsika fa tonga maro be tsika zao no midika fa mbola velona ny tim ary mbola matanjaka ny tim na vononareo aza ny tim dia tsy ho faty mandrakizay e 10 taona tsy tsika valala be mandry foana tokony valala be fo amin'izay saotra tompoka saotra tompo mino fa tsy mijanona amin'izao famboleka zao ny etsika ataotsika mandritra ny titonty satria misy zavatra andrasa ny vahoaka malagasy rehetrarehetra amintsika dia zao mila mandray andraikitsika rehefa tonga izay fotoana izay satria tsika efa mifongariny le raika lahy iny dia irongatra tokoa ny atsika io e mitoy ny tolona tsika ranga mahery foana ave zay tontolo efa hitatsika hoe mivadibadika efa hita hoe meratsy efa mesimba dia tonga tsika tokotiko Madagasikara mamboly azo mba hanatsara anazy dia ohatra zako tsika atao Madagasikara atao anatin'ny politika firenentsika zao efa anjakan'ny kolokolo efa potiky ny tsy fanarahan-dalàna rehetrarehetra dia tsy maintsy tonga tsika tiko Madagasikara hitonga famarinana eto an'ity firenentsika ity. Fantaninareo hoe rovina ihany ary dia valina dia hoe mamboly azo aloha tsika zao fa tsy maintsy ho avy tsika fa aza matahotra e na misy miteny ireny hoe fongorina ny mpanohatra zay tsisy hidirantsika akory tsy nalan'ny kandidata any dia tsika namenatsiny hoe fongorina fa zao tsy maintsy ho avy ny fotoana mingorany vahoaka zay manao ny fandikan-dalàna sy ny tsy mety eto amin'ny firenena tsy maintsy hiara hijoro amin'izay tsika dia ny vahoaka ny aloha hanongotra zay tokony haingotany. tsy fandriam-pahalemana any an-jorobe milamina ankehitriny ny akamarony no inona satria misy tanora mijoro any dikan'izay atiako mila joro tanora occasion anankiray niona ny tiako Madagasikara androany mamboly azo itsika fa fiara-mientana koa ny natao androany misy ny te ho avy fa tsy afaka fitikareo zany no afaka tonga marobe dia amin'ny manaraka tsy amin'ny 5 taona manaraka fa raha miery taona na antitra na tanora na vehivavy tonga daholo ilaina daholo tsika rehetra ilaina daholo zay dia mivonona tsika rehetra. Samy miandro toromarika ny rehetra ny amin'ny irosona ho amin'ny fanavotana ny tanindrazana sy ny malagasy no mafisy ny filora valomanana tamin'ireo mpikatroka timy fa mila manaraka ny toromarika ny rehetra ary mila mirahina ary manala ny tahotra satria sakana amin'ny firosona amin'ny tanjona tiana apetraka ny tahotra hoy ny fanazavana. Miteraka sakana goavana amin'ny ady amin'ny kolikoly ny fananana zo tsy azo enjehina hoy ny filohan'ny antenimieran-dolona Omaly. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao manoloana ny zavamisy indrindra fa manoloana ireo fandikan-dalàna mitranga eto amin'ny firenena. Voatsela ohatra ny filohan'ny fitsarana an-tampony no nilaza fa isan'ny ady atao ny fandraisana baiko avy amin'ny olona ambony manoloana ny famoahana didim-pitsarana. Eo ihany koa ireo antota-taratasy misy 500 izay tokony nalefa teny amin'ny haute cour de justice kanefa miantona eo anivony maro anisa ao amin'ny antenimieram-pirenena satria olona ambony maromaro no voakasika ireo raharaha ireo. Tsy nizotsy azo enjehina no olana fa ny finiavana politika iady amin'izany. Misy olona avela ho ambony lalàna eto kanefa mifehy ireo ambaratonga pahefana rehetra misy eto amin'ny firenena ity hoy ny solomba
Ny minité parlementaire fa tratram-bodomby izy nanao zavatra tsy nety tonga dia miditra-ponja dia ao zany izy aloha mbola mizohiran'le fidirana ponja fa mbola mandeha ny enquête au fond ny enquêteny arak'izay zavatra mameloka azy dia fanontaniana mipetraka hoe ny fananany immunité ve afaka anaovana izay tiana anaovana azy izay tiana atao eto amin'ny firenena ho an'ny olona tsy maty manoto eto amin'ny firenena. Maromaro zao ny dossier misy any amin'ny haute cour de justice hatramin'ny mitsanganany haute cour de justice fa tsy mbola nisy vokany na iray ary dia mampametra-panontaniana raha izaho manokana hoe napetraka ny haute cour de justice inona ndraikitra ny sahaniny. Faharoa nanana immunité parlementaire le olona ho asorina aminy ara ozy izy ny immunité izay ananany dia tsika koa mba maly azy amin'le hoe inona ny antony nalana le izy misy olona efa eritreretina enjehana amin'izany a mahatonga ny zavatra faneho-kevitra ohatran'izany fa nitsikitsika tsy mandihy foana fa ao raha. Nahazonao ty 420 amin'ny 100 ary mipetraka eo amin'ny 700 amin'ny firenena 200 maneran-tany ho an'ny tondro fandrefesana kolikoly na ny IPC 420 raha nitatitry ny Transparency International Initiative Madagascar ny 2 febroary lasa teo i Madagasikara. Isan'ny firenena tsara toerana nefa i Madagasikara tany amin'ny taona 20 satria tany amin'ny laharana na 520 amin'ireo firenena 200. Ny fanavahana amin'ny fampiaran-dalàna sy ny fametrana ny akamakama no olana amin'ny anafoanana ny tsy maty manota eto amin'ny firenena fa tsy ny resaka zotsy azo enjehiny hoy ny fanazavana satria misy fotoana tsy raha iny fanjakana rehefa tiany ampiarana ny lalàna fa ny fametrana ny rehetra ho ambany lalàna ny tokony apetraka ho hiatrany ity solombavam-bahoaka ity. Mampanontany tena ny zava-misy ohatra ny fidangany vidim-piainana mampikaikaika ny maro ny tsy fampiany asa fivelomana ka mampirongatra ny tsy fandriampahalemana eto amintsika ary indrindra ny faharatsiana ireo foto-drafitrasa izay fototra entina mpandrosoana amin'ny firenena. Raha ny tondro rehetra moa zany eto Madagasikara dia efa mena avokoa raha ny fijery azy na ny resaka tsy fanananasa na ny resaka tsy fandriampahalemana raha ny resaka fiakaran'ny vidim-piainana na ny resaka faharatsiany ny foto-drafitrasa raha tsy resaka fa tsy ny lalana santionan'ireo fa be dia be ny singa sy ny tondro ahafahana amin'ny teny fa tsy izao mihitsy ilay atao hoe Madagasikara mandroso fa ny Madagasikara hitantsika amin'izao dia tena Madagasikara resy, Madagasikara tena mikorosofana ary Madagasikara tena hoe tsy mbola nisy ohatr'izao hatramin'ny nahatsiarovako saina manokana raha ny tenako manokana hoe mbola tsy nisy fijaliana tahaka izao nahazon'ny malagasy. Mbola tsy nisy toy izao zava-misy izao teto amin'ny firenena hoy ny fanamafisana, famonoana, fisamborana sy fanenjena ny manjaka eto amin'ny firenena. Fanampin'izany ny tsy fahaizana mifehy fitantanana toy ny arena eto Madagasikara ka mahatonga ny toe-karena itotongana. Ratsy ny fitantanana dia sahako no miteny ary ngamba miombon-kevitra amiko ny vahoaka rehetra hoe tena izao ny atao hoe tsy mbola nisy faharatsiana tahaka izao, tsy mbola nisy fahalovana tahaka izao ny ainan'ny malagasy. Jereo fotsiny reny mahazo an'ireny olom-bofidy reny hoe tena efa tsy menatra mamono anie olona amin'izao hoe. Jereo fotsiny reny mahazo an'ireny hoe ovaovaina fotsiny voka-pifidianana. Jereo fotsiny reny zavatra hoe fisambotsamboran'olona edy seroa reny. Tsy vita nefa mahantra le malagasy fa mbola tapenana ny vavany ary tena ampiarana n'ilay hoe didy jadona sy ny didiny be sandry ara-baka tena. Dia hoy aho hoe hatraizany no hahazakanao an'izany ry malagasy avako, ry malagasy namako manoloana an'izao zava-misy izao. Fa io moa tsika moa efa tratran'ny antso-jay sy ny fampitahorana dia izay miteny dia rahonana, izay miteny dia samborina, izay miteny dia kadraina. Kanefany ataoko angamba fa efa tsy zavatra ataontsika hoe vaovao angamba ny zavatra tahaka izao hoe maromaro ihany ny zavatra efa niainan'ny malagasy mafimafy kokoa noho izao. Manjaka ny kolikoly eto amin'ny firenentsika mamotika fiainan'olona maro tsy voatanisa indrindra eny anivon'ny fiarahamonina. Ny kolikoly zany dia maro mihitsy zao amin'izao ohatra hoe eny amin'ny mpitandro filaminana koa mety misy eny eny amin'ny tribonaly indrindra dia any amin'ny fokotany. Ny any amin'ny fokotany zao no tena zava-misy eny misy an'ity hoe fizarazarana zavatra ity dia misy zany rehefa olona tsy mitovitovy firian-kevitra aminy na eritreretiny hoe tsy miaraka aminy dia tsy ameny fa ry zareo kononkononao fotsiny le zavatra. Voaososiny ny asan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao hoy ny fanehoan-kevitra.
mamela alohanareo iresaka fofokely mialohany amaliko an'le fanontany izay vaokiny fotony aloha zany dia manamafy tsara mihitsy fa sady tsy manara-dalàna no manosogosy ny asina ifokon'olona tokony loharanony fahefana ny fanaovana ambiletra amin'ny seha-pitantanana rehetra tao amin'ny firenena indrindrindrindra tereko masaka ohatry ny voalobojaja fotsy fandraisina fanampahan-keo tao amin'ny firenena izay dia tsy nataony makivina maketraka akory fa nataona isotonana lesina hanakarana ny hevi-dalina fonosiny ny dikan'izay teniko zay zany sady amaly ny teninareo hoe tsy mandeha amin'ny zelony mihitsy zany fitantanana ny raharaha-pirenena ankehitriny fa tena mikorotana ambony ambany mihitsy tsisy mandeha amin'ny zelony dia mifiatraiky an'ilay zany amin'ilay vahoaka zany mitondra fahaserana ho an'ny vahoaka zany izay tsy fahaizana amin'ny tantana izay tsy vitany olo tokana amin'ny fampandrosoana mila ny firaisan-kina sy ny fiara-mientana ijoro hiady amin'ny tsirarana ho ihany Clémence Rarinirina mbola tsy izao ianantsika izao natao hoe Madagasikara mandroso fa mila fenona ny fepetra ahafana milaza izany toy ny fanajariana ny fanabeazana sy ny fandriampahalemana ary ny fifehezana ny fitantanana ny toe-karena sy ny sosialy eto Madagasikara. Miateratra ny fahafahana maneho hevitra ho an'ny olom-pirenena eto amintsika na ho an'ireo hainy vaky jery na ho an'ireo olom-pirenena na koa ho an'ireo mpanao politika. Vao tamin'ity herinandro ity ohatra nisy ny fanapahan-kevitra noraisiny teo anivon'ny OMC Antsohi ny amin'ny fisian'ny fanaraha-maso ho an'ireo hainao manjery mamokatra fandaharana miresaka momba ny politika sy ny raharaham-pirenena. Tsy maintsy tehirizina ireo rakitsary sy rakim-peo mikasika izany raha ny fanambaran'ny OMC hatrany ka hiara-ny sazy avy hatrany ireo tsy manatanteraka izany. Tsy fanajana ny zoma olom-pirenena ny fanasokajian'ny mpanao politika Tabera Christian ny zava-mitranga tany demokratika i Madagasikara noho izany manana zo feno aneo hevitra sy ilaza ny fahitan'ny raharaham-pirenena sy ny fahitan'ny zava-misy ny olom-pirenena tsy ankanavaka raha ny fanazavana. Mikasika ny resaka demokrasia moa zany io zany bonne gouvernance de la démocratie zany ny recommandation ny mpamasy vola zany ary anisan'izay nagnomezana io 103 millions de dollars io tsy ampafiriny raha ohatra hoe hoaritsika amin'ny RDC Congo zay 2 milliards 700 millions de dollars fa tsy ny olona tsy taitra satria zany ny olona rehefa manaraka an'le conditionnalité ka resaka fanehoan-kevitra io zany anisan'ny fahalalana fototra mihitsy zany izy io eran'ny tany demokratika magneran-tany ka hoy zanao hoe manao honany zao ny tsy mahazo maneho hevitra katsika zao zany efa niverina amin'ny fanjakana Lénine, Staline ary Corée du Nord dia hoy zao hoe asakasaka zany io zany ohatrany hoe vavakisoa misy sira io zay mahasahy mihinagna dia tsika ty amin'ilay vahoaka koa ve inona sahy andro loka satria io ilay zava-misy ka za zany atao dia manentana ny vahoaka malagasy sy ho kivy amin'ilay hoe tsy mahazo miteny tsony. Tsy mahatoky ny fitiavany vahoaka azy ny mpitondra ary matahotra ny fitantanana tsy mety ataony ka ny mampangina no hita ny fahavaolana raha ny fanehoan-kevitra hatrany. Mahatonga an'ireo magnano sakasakany eny dia efa fantany zany fa le fahefany ny vahoaka zany le fitiavan'le vahoaka tsy agny zay ne le teneniko hoe fa io abasy mitazona azy zao sisa dia vola kelikely sisa azonao vola kelikely fa lagnefantsy agny sy agny zany vahoaka io na io lazaina fa ambany tanàna io avantsika io ara tosika famena tosika tsinjo mba mifampiresaka ame bazy ane zahay ziskany ambany agny fa io vahoaka io tsy aminazy agny dia fantany zany zay dia io miambina an'io 13 mai sy isangalatsy io raha amboary nefa ny fandriampahalemana gauche droite sy voafeh. Raha misy ny tokony ambenana sy anehoana ny hery dia ireo vahoaka miaina amin'ny tsy fandriam-pahalemana mirongatra saika manerana ny Madagasikara no tokony anaovana izany raha ny fanehoan-kevitra fa tsy ireo olom-pirenena maneho ny heviny. Tsy vahaolana ao amin'ny fandrosoan'ny firenena velively ny fampitahorana sy ny sakatsakana amin'ny fanehoan-kevitra raha ny fanazavana hatrany. Tsy anala baraka ny antoko izay nametraka fitokisana taminay izahay fa hitondra avo ary ampiasa ny traikefa izay nampitahy ny filompanorona ny antoko amin'ny fampandrosoana ny commune izay na voafidy anay hoy ireo ben'ny tanàna avy amin'ny antoko tiky Madagasikara voafito amin'ny distrika Navaradrano androany voataiza sy nahazo fampianarana ara-pitantanana izahay hoy izy ireo nanamafy ka ampiasaina izany traikefa izany tsy hitarvandrana fanampiana avy amin'ny fanjakana hoy ny fanazavana. Izahay ben'ny tanàna atao anatin'ny distrika Navaradrano nampianarin'ny président zay hitatana ny tanàna mandroso raka tanàna na tsy miaraka amin'ny fitondrana ary zay raha mbola eo tata mampianatra anay sy mitarika anay
ny atokotiko Madagasikara zany tsy hofatinao mandrakizay. Ankehitriny moa ny valina vokatra lany somatsara ny tena rehefa nandray fitantanana ray volana zay ao anatin'ny fandaminana sy ny fanomanana rehetrarehetra am'izay mety ho drafitra fampandrosoana hoentina ka tokony nomenanao amin'ny anaran'ny tenako sy ny mpanolotsaina zay lany ao anatin'ny antoko fa hitondra marina sy avo ny anaran'ny atokotiko Madagasikara eo amin'ny fitantanana zany commune zany. Nafanafana ny tao talatany volonondry nandritra iny fifidianana iny. Ny zava-dehibe dia ny fandresen'ny fahamarinana rehefa nijoro ny rehetra ho hiatrany ny ben'ny tanàna vao vita ao an-toerana. Izany no tsy maintsy anaovana ny ezaka ampandrosoana ny tanàna satria izany no ny adian'ny vahoaka ny fahamarinana ho hiatrany ny fanamafisana. Fantatrareo teny amin'ny enao manjery teny fa somary nafanafana ny fifidianana tao talata volonondry nandresy zay tany amin'ny SRMV fa rehefa mivoaka ny CNI dia resindray zay. Mivoaka ny tribunal administrative nandresitsika satria dia nisy ny firaisankina ary ny zavatra hita dia nandresy ny fahamarinana. Mazava ny tarigetra apetraka ho an'ireo ben'ny tanàna lany tamin'ny anaran'ny Antokotimy dia ny fampandrosoana mpaka any amin'ny vahoaka. Mazava raha teo ny afatra napetraka ny filompanorana ny antoko tamin'izy ireo dia ny fijerena manokana ny fampandrosoana ny isam-baravarana miainga amin'izay anjara manandrify ireo ben'ny tanàna. Mila antsika ny vahoaka malagasy, mila mandray ny andraikitra manandrify ihany koa ny rehetra ho ny filora valomanana ary azo antoka izany raha ny traikefa izay nampitaina tamin'ireo ben'ny tanàna ireo hoy ny fanazavana. Maro ireo raha nafanana no tsy nandrenesana toyny ireo fanadiadiana izay nambara fa natao. Isan'ireny ny raharaha volamena 7 kilao tratra tany Afrika Atsimo ny 1 Desambra 2024. Ny raharaha volamena ny vadika ovy izay nitehirizina tao amin'ny ministera ny taona 2024. Ny raharaha fanondranana andramena 4 conteneur tratra tany Kenya ny volana Janoary 2024. Isan'ireo raharaha tsy nahitana toyny mandrakandroany ihany koa ny raharaha von'olona tany Berary Androy noho ny fandravana antsenan'ireo mpivarotra nisy ainana fohy vokatra zany ny 7 Aprily 2024 ary ny raharaha tao Ikongo ny 7 Aogositra 2024 izay nanaovana vonomoka ireo mponina tany an-toerana. Ireo rehetra ireo dia voalaza tamin'ireo daty voatonon'ireo fa misokatra ny fanadiadiana. Aty amin'ny taona 2024 mangina tanteraka izany. Toa tsy tompon'ny tany razana sy tompo-pahefana amin'ny areny sy ny tany nintsony ny malagasy hoy ny faneho-kevitry ny ray aman-dreny ny Ramakavelo Désiré. Tsy hitovy mihitsy ny vahiny sy namono dia miazakazaka daholo ny mampilazana zany sy ny malagasy tsy mba ataontsika hoe amin'ilay fiteny hoe mahitahita na varam-patana dia sanatria ohatran'ny olona maty rehetra ihany dia any mampalahelo izany. Tsy misy olona hoe ambony sy ambany tompoko amin'ny maha olombelona na inona toerana misy anao na inona toerana misy anao olombelona mitovy ny olombelona rehetra ary indrindra raha ho an'ny kristianina zay maro anisa eto Madagasikara marina fa mihitsy ny foto-pivavahana hafa fa ny kristianina anisan'ny maro anisa dia tena milaza mihitsy hoe ny zavatra nampianarina aloha amin'ny sehatra kristianina dia hoe voalohany indrindra ny olombelona dia manana ny endrik'Andriamanitra, faharoa samy zanak'Andriamanitra avokoa na inona laharam-boninahitra misy anao na inona toerana misy anao zanak'Andriamanitra mitovy amin'ny eny ambany tanàna. So ianao mihevitra fa ambony satria samy hofaty ihany rehefa samy hofaty samy lasa vovoka fa tsy hoe misy vovoka tsaratsara kokoa dia misy vovoka ratsiratsy kokoa fa samy vovoka daholo samy olo amboan'ny tany ao tsika. Zay le izy ka toy zany mba mieritrereta ihany mba jereo ihany le malagasy na dia madinika tsy manan-kery aza mba hitodio ihany. Mazava ny atao hoe tanyrazana dia ny vahoaka ao aminy ho hiatrany ity manamboninahitra misotro ronono ity. Ny zava-misy anefa dia tena ambany zavatra ary lasa tsy pazapotsim-bary sisa ny olombelona mba hifehezana azy tsy ho tonga saina ka hijery ny maha-izy azy hoy ny fanazavana. Zava-doza ary mampalahelo ny mijery ny fiainam-pirenena eto amintsika samy tompona andraikitra ny rehetra saingy miandry ny fahatonga vatsaina tsirairay hialana amin'izao zava-manjony malagasy izao sy ny firenena. Enisan'ny jatomonja tamin'ireo kandida ho ben'ny tanàna tamin'ny fifidiana farany teo ny vehivavy. Amin'ireo solombavam-bahoaka 17 faingo 17 ihany ny vehivavy. Manana ny lanjany eo amin'ny fiainan'ny firenena iray anefa ny fandraisana anjara ny vehivavy bebe kokoa eo amin'ny sehatra politika. Amin'ny ankapobeny, mahafehy bebe kokoa ny resam-pitantanana ao an-tokantrano izay fototry ny firenena ny vehivavy
eo koa mifandrindrana amin'ny fiainana andavanandro rehetra ary koa mifandaminana tranga maro eny amin'ny fiarahamonina raha ny fanazavana. Ny vehivavy zany raha hoe resaka hoe fidirana amin'ny resaka politika dia isan'ny lohalahana vehivavy satria vehivavy tena mahatsapa mihitsy hoe ilaina ilay politika satria sahirana. Izy mahatsapa amin'ny fiainana tokantrano zany hoe tena sahirana na fampianarana zaza na ny fiainana manokana tokantrano resaka hoe fijerevana sakafo hohanina isan'andro zany dia tena milatsaka katerena amin'ny firenena. Taloha zany vehivavy tsy dia niraika loatra hoe amin'izany resaka politika zany fa ankehitriny tena isan'ny lolarana vehivavy ary tena mahatsiaro hoe mila mandray andraikitra amin'izany izy. Tokony hisehatra bebe kokoa amin'ny politika amin'ny vehivavy malagasy mba ahafahana manohitra ny tsirary ny atao amin'ny vahoaka malagasy ho ihany ny fanehoan-kevitra. Izy ireo no mahatsapa ny zava-misy iainana andavanandro amin'izao vanim-potoana izao ho iatrany Arifinina Rahelsoa. Ny tena hoe mahasarika ho azy zany dia resaka hoe fahatsapana any amin'ny politika zany ny ahitana hoe hidirana amin'ny politika satria politika ao ny ahitana tsy manjary. Ao tena hoe izany politika izany eto Madagasikara natao tena hoe tsy ohatrany hoe asa tsy haiko ny tenenana zany ohatrany hoe tsy misy raha madio ao anatin'ilay politika dia aloha izay hiditra mba hisian'ny fahamarinana zany amin'ny resaka politika. Dia manao politika amin'ny fo ilay vehivavy tsy manao hoe misy tombontsoa azoko ity dia hanao an'ilay politika fa tena hoe fitiavana mihitsy zany hidirana ao amin'ny resaka politika. Ho avy izao valomars ho an'ny vehivavy tiako Madagasikara manokana zany dia mahatsiaro an'izay foana izay sady amin'ity zany hiavaka kely ny fankalazana fa mbola ho tenena ihany moa amin'ny manaraka fa ny toerana zany dia ao amin'ny foiben'ny atokotiako Madagasikara ihany ny amin'ny herin'ny androany sabotsy valomars zany dia ao amin'ny kizebelera zany atao fa mbola ho tenena ihany ny atsimpiriany zany zavatra ho atao amin'ny herinandro. Mitondra fiovana amin'ny fiainan'ny fiarahamonina, mipaka amin'ny firenena ny vehivavy eo amin'ny fandraisany an-tanàna ny tanànany sy ny fireneny. Ka izay no ilana azy ireo hiditra amin'ny sehatra politika ho ihany ny fanehoan-kevitra. Eto Madagasikara izay nandritra fotoana maro lehilahy foana mitondra teo amin'ny fitondrana dia mety hoe ampitondra fiovana misy raha hoe vehivavy indray aloha no mitantana dia ilaina raha hoe vehivavy indray no mitondra. Sehatra politika zany eto amintsika efa malalaka be afaka hidirana vehivavy. Ny anahy zany tena tiako hoe vehivavy no tokony hiditra bebe kokoa amin'ny sehatra politika satria efa lehilahy foana mitondra teo zany dia ny vehivavy mahafantatra kokoa ny situation ao tokantrano amin'ny lafiny rehetrarehetra nefa na ny sosialy ny zava-miseho amin'ny fiainana zany dia hita hoe ny vehivavy duradura mafimafy kokoa na amin'ny lafiny rehetrarehetra. Manoloana izao zava-misy eto amin'ny firenena izao, ilaina sady lahara-pamehana amin'ny fidiran'ny vehivavy ao amin'ny sehatra politika mba hampirindra sy hampilamina amin'ny fitantanana ny firenena eto Madagasikara ary indrindra mba hisiany fiovana amin'ny fiainam-pirenena ka hahatonga antsika ho tamin'ny manan-karena sady mandry fahalemana amin'ny miainam-pilaminana. Samy anana ny lazahady ny farim-piadidim-pampianarana tsirairay ho an'ny fanadinana CEPE manomboka izao. Araka izay tapaka teo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra. Araka izany, samy anana ny lazahadiny manokana ary samy tompona andraikitra feno na amin'ny lazahadina atao mandritra ny fanadinana na amin'ny fanontana ireo lazahadina ireo na amin'ny fitanterana izany makany amin'ny foibe-panadinana ny Sisko tsirairay. Manavaka ny faritra iray ny fitsinjarana ny fanadinana CEPE isamparitra hoy ny fanehoan-kevitry ny talentsekuly iray. Anahirana ny fampiarana izany raha ny fanazavana satria efa mipetraka ny lamina ho fampiarana ny programa am-pampianarana. Dia raha ny fihevitry manokana amiko tsy dia misy tokony hanaovana an'izay décentralisation izay. Fa raha ohatra te hanao zavatra fotsiny hoe hanova hoe satria samihafa ny mety fomba fitenina ohatr'izany nefa efa ny fanarahana fa hoe fiteny anankiray ihany izay malagasy ofisialy moa no hanatanterana ny fampianarana dia tokony izany tsy hisy fanavahana na ny faritra any amin'ny faritra tsirairay fa tokony hitovy ny eran'ny Madagasikara mba hampitovy ihany koa hampitovy lanjan'ilay diplôma avoaka zany avoakan'ny ministera avoakan'ny fanjakana zany. Tsy mampitovy ny fari-pahalalan'ny ankizy ny fisian'ny fitsinjarana ny fanadinana CEPE isamparitra. Mety samy anana ny programa am-pampianarana avokoa ny faritra tsirairay.
ho an'ny mpampianatra kosa raha sendra misy ny famindran-toerana dia hiteraka fahasahiranana ho azy ianarana. Ny mety ho vokany raha hoe eo amin'ny ankizy ampianarina aloha dia manjary lasa tsy mampitovy ny fari-pahalalàn'le ankizy izay zavatra izay mety tsy hitovy mihitsy satria na dia ohatra hoe ny eto Antananarivo izao mety ho hafa ny programany satria dia manjary lasa ohatrany hoe ay ny anay aty mahay kokoa dia mety misy manaontra hoe latsa-danja ny ianareo na eo amin'ilay samy ankizy ary dia manjary manahirana an'ilay ankizy hoe dia ahoana koa ny tsy mampitovy tsy ampitoviana ve zany ny anay tonga ny mpampianatra zany tsy dia hifototra loatra raha ohatra izy hoe te hifindra ary izy hoe te hifindra any amin'ny faritra izy dia manjary lasa sahirana ny sainy hoe inona indray ny fomba etiky mampianatra rehefa tonga any manao ahoana indray ny programa mpampianarana tonga any io tsy hitovy mihitsy tsinona raha ohatra hanao an'izay zavatra izay dia samy anana ny zavatra ao ampianariny koa ny mpampianatra. Mora fehezan'ny mpianatra ny fianarana noratovy ny fitsinjarana isam-paritra ny fanadinana CPE dia ny fafehezan'ny mpianatra ny zavatra nampiarina azy teo amin'ny faritra misy azy toy ny fomba fiteny sy ny fomba fitondra ny fampianarana. Isarak'izany ny fiofanana natokana ho an'ireo tompon'andraikitra isaky ny Cisco raha ny fanazavana trany ho fahombiazana ity rafitra vaovao napetraka ity. Tanjona amin'ny anatanterahana izany ny fizakantena ny Cisco tsirairay avy sy ny isorohana ny mety ho fiparitahan ny laza adina. Tsara moa ny manamarika fa ny 17 ny volana Jona no anatanterahina ny fanadina mpanjakana CPE manerana ny nosy raha ny tety andro mpanadinana ofisialy. Isan'ireo fanambina petraky Madagasikara ny tsy hanafatra vary intsony aorian'ny taona 2024. Mandraka ankehitriny anefa mbola tsy tanteraka io fanamby io mandrindra ny 7 taona isan-taona ny vary afaran'ny Madagasikara. Irsoana amin'ny fahavitantena ratsakafo isan'ny paikady napetraka ny fanapariahana ny masomboly vary safiotra. Tafiditra ao anatin'ny sokajy organisme génétiquement modifié na OGM nefa ny vary safiotra izany hoe karazam-bary azo vokatry ny fikarohana ka nanambarana vary roa samihafa. Ankoatr'izay hiteraka fahasahiranana ho an'ny mponina ity karazam-bary ity na eo amin'ny lafin'ny fahasalamana na eo amin'ny fomba entina hamokarana azy. Le masomboly safiotra zany hoe misy fampivadiana karazam-bary amina zavatra anankiray mazaka toetany na toetrandro na mamoaka qualité tsara dia zay no manome le hoe masomboly safiotra. Dia rehefa ampiasainao izy dia mahita vokatra ianao zany amin'izay fa ny olana dia ity ho an'ny any Antsianaka ny masomboly ambolenao izy amin'ity taona ity dia miverina mamboly ianao amin'ny ataona mbola iny any le masomboly ampiasainao. Miverina mamboly fandroana mbola iny any le masomboly ampiasainao. Mbola mazaka miverina indroa intelo ny tena masomboly. Raha mividy masomboly zany ianao dia mamboly anazy dia azonao ahodiny intelo. Fa ny masomboly safiotra mamboly ianao amin'ity dia zay dia tsy maintsy mividy masomboly safiotra indray ianao amin'ny taona manaraka. Donc amin'izao fahantrany tatsaha zao zany tsy afaka mi se permettre manao an'izay izy. Ho an'Ambatondrazaka manokana izay sopotry Madagasikara dia andaniny tsy tafiditra tao anatin'ny vanim-potoana fanetsana ny fanapariahana ity masomboly ity. Ankilany kosa tsy resy lahatra amin'ny fambolena azy ny akamaroany ireo tantsahany an-toerana no ny fahafantarana ireo mety voka-dratsy ateraka izany. Nangonina indray ireo masomboly efa nozaraina. Ny olana amin'ny tsy fampiny fotodrafitrasana tsarana voakabary ny tokony masona raha tiana ny ampiroborobo ny famokarana ho hatrany ity mpanao politika ity. Isan'izany ny fanamboarana ny lakan-drano sy ny tohadrano izay hita fa tsy ampy any an-toerana. Le safiotra tsy raha amin'ity taom-pambolena 520 miakatra ity zany tsisy vokabary safiotra zany any aminay tsisy nendrazao tsisy fa raha amboly an'io zany dia amin'ny volana Oktobra 520 dia vokatra amin'ny 420 zay izy vao mety. Fa raha amin'ity 420 520 tsisy safiotra miakatra zany. Fa tsy anaka tsy amboly safiotra zany fa makalioka ihany makalioka tsemaka ihany tsemaka. Faravaratsiny zany raha ohatra ka tsy mahatratra an'le cycle le izy dia mamboly vary cycle akory zay c'est botany ambolaina fa tsy mila masomboly safiotra mihitsy. Ny tena problème mantatsaha amin'izao dia resaka canal, ny resaka drainage, ny fampidirana ny rano eny an-tanimbary sy ny resaka rétention d'eau tsy adala président Ravalomanana miteny hoe dam. Fa madika an'io zany afaka ho vatsika ny formany fa hoe
rétention d'eau zany hoe tazomina le rano mba tsy ho lasy dia afaka ampiasaintsika foana amin'ny fotoana manenjika le calendrier fambolena satria ohatra teo zao androtsakorana tara dia tara ny calendrier fambolentsika fa raha ohatra ka nanana le dame tsika dia afaka sokafana ty volana novembre iny dia décembre tsika manetsa dia mandeha i janvier mahazo aina ny vary dia feny foana le cycle le makaliko zany na le tsemaka zany hoe ny resaka canal resaka drainage reo zany tena ilaina dia ny barrage zay ihany. Raha tsy ahivina ny taona 4 no efa nikasa ampiditra ny vary safiotra teto Madagasikara ny sinoa saingy tsy tanteraka izany noho ny fahitany mpitondra tamin'izany ny tsy fahombiazana ity karazam-bary ity. Firenena maro teto Afrika ihany koa no efa nindroso tamin'ny volo vary safiotra saingy miverina tamin'ny vary mahazatra ihany izy ireo roa taona taty aoriana isan'izany Senegal. Magaga arak'izany ny fifikiran'ny fanjakana amin'ny fanatanterahana azy ity eto an-toerana raha ny fanehoan-kevitra hatrany. Ity karazam-bary ity izay sady animba ny tany any aoriana no sady mila fampiasana zezika simika betsaka ihany koa ka vao maika hiteraka fahasahiranana indrindra ho an'ny tantsaha. Olana goavana kanefa mbola tsy nahita-mba olana matotra sy maharitra hatramin'izao ny faratsin-dalana eto Madagasikara. Ankoatra ireo lalana tsy nasipanamboarana nandritra ny fotoana maharitra, marobe ihany koa ireo izay vao nasipanamboarana ny simba sy potika sahady ankehitriny. Porofon'izany ny lalana eto 67 hektara izay androna ny ranobe vokatry ny fahasimbany sahady. Ankoatra ny kalitaon'ny lalana izay ratsy eto amintsika, antony masimba ny lalana anatin'ny fotoana fohy, ny fanamboaran-dalana anaty fotoam-pahavaratra, hoy ny fanazavan'ny teknisian'ny lalana. Kasika an'ilay lalana zany aloha amin'ny ankapobeny aloha fahitana azy ny fotoana aloha zany hitako hoe anisany nafotika vetiveten'le izy. Ny antony tena efa akaiky le fiavian'le orana vao ny anamboatra lalantsika. Fa raha tokony ho izy tokony any amin'le andro maina zany tokony hanao an'le lalana. Ny fanamboaran-dalana zany amin'ny ankapobeny aloha tokony amin'ny andro maina. Rehefa avy ny orana tokony tsy hanao lalantsika goudron resahako eto. Fa raha hanao pavé-tsika na hanao béton tsy maninona loatra. Etsy ankilany tsy misy ny fikojakojana ireo lalana eto amintsika. Efa tsy azo leferina intsony ny fahasimbana vao miroso amin'ny fanamboarana ireo tompona andraikitra. Lalandran'ny firenena nefa ny lalana ka antoky ny fampandrosoana. Fa ny amin'ny ankapobeny ny tena tsara ihany koa dia ny manao ny fikojakojana lalana mandavan-taona. Fa tsy hoe raha vao lavaka be izy zay vao amboarina. Fa tsaratsara kokoa le izy lavaka kely dia efa tonga dia tapenana mba ahafahana hoe mampiena ihany koa ny atao hoe fandaniana amin'le izy zany. Dia mazava ho azy ny atao lalana atao farany tsara sy farany mafy koa rehefa manao. Izay ny hitako hoe torohevitra sy vahaolana azo tenena. Araka ny fanadihadiana nataon'ny banky iray isam-pirenena, 120 isanjaton'ny malagasy monja ny monina 2 kilometatra manakaiky ireo lalana azo ampiasaina mandavan-taona. Izany hoe rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra ka latsaka ny orana, mandrevo ny fotaka, miakatra ny rano dia mihitsoka, tsy tafavoaka ny toerana misy azy ireo malagasy an-tapitrisany. Malagasy miisa 17 tapitrisa miaina ny ambanivohitra ny zary lasa mitoka-monina, tsy afaka mamoaka ny vokatra ao amin'ny faritra misy azy ary voafetra ny fivezivezena ao aminy noho ny aratsy ny lalana raha ny tatitra hatrany. Tsy mety hitambaolana ny fahatapahan'ny herinaratra sy ny rano eto amintsika. Tsy fantatra mazava izay tena antony mahatonga ny fahatapahana satria na misy orana na maitany dia mitohy ary vao maika mafimafy ny ora hatapahan-jiro sy ny rano. Vokany mampikorotana ny asa fivelomana sy ny fiainana andavanandro toy ny tsy fahafahan'ny ankizy mamerindesona ary ny tsy fandriampahalemana raha mifanehoan-kevitra. Tena mikorotana be mihitsy ny asa fivelomana. Ny asa fivelomana mikorotana moa misy zao fotoana fianaran'ny ankizy lesona amaraina dia tsy afaka mianatra lesona satria na fianarana ara zany tsy mandeha amin'ny laoniny satria tapaka foana ny jiro tsisy miaino. Moa le fandriampahalemana any aminay koa amin'ny 6 alina dia efa indraindray amin'ny 5 dia efa zay moa anelakelatrano mipetraka dia misy manendaka eny anosy tena mamay be mihitsy ny amin'ilay fatapahan-jiro. Le anton'le fatapahan'le izy aloha tsy haintsony fa tsy avy ny orana dia momba ny orana tsy avy avindray ny orana dia momba ninona indray zany fa zay mihitsy tsy hay ahoana mihitsy fitondrantsitsika zany tsy fantatra hoe ahoana ny tena fandehany. Etsy andanin'izany anefa mitombo ny vola alohan'ny faktiora
ary tsy afaka manao inona na inona ireo mponina fa voatery manarak'izay lamina avy amin'ny tompona andraikitra. Ka io ane tsy maintsy aloha foana zay facture tonga aminao ianao nga afaka anao réclamation raha manao réclamation ianao dia ataovy des paiement na 3 paiement na zay fotsiny facilité ny mety hoteninao. Monsieur Abdoul. Iankina amin'ny fiainana maha olombelona ny rano izay iaina, ny jiro izay hazavana ka tsy tokony ho tapatapahana fahatany hoy ireo mpanjifa. Efa zavatra tsy fantatry ny fitondrana dia ny jiro fahazavana ho an'ny vahoaka ary ny rano aina mahavelona ho an'ny vahoaka dia donc tokony tsy ho tapahany ny jiro dia tsy ho tapahany ny rano fa ireo no tokony roborobona eto Madagasikara mba hisin'le fiavotana sy fandresena ho an'ny vahoaka. Vokatry ny rivo-doza onde manamorona sisin-dranomasin'i Madagasikara ao amin'ny lakan-drano Mozambika, misedra olana ary trabona ireo ankamaroan'ny mponina ao Morondava. Dibo-drano tanteraka amin'ny fokontany maro ao amin'ny komina ambanivohitra Bemanonga sy ny komina ambonivohitra Morondava, vokatra ny fiakaran'ny rano ateraka ny fiakaran'ny ranomasina sy ny fahavakisan'ny lakan-dranon'ny Kabatomena ao Maliariva. Raha nambaran'ireo mponina moa, nanomboka tamin'ny fitora sasany ariva teo no niakatra ny rano. Tonga hatreny amin'ny tratra ny ahavon'ny rano hoy ny fanazavana. Nisy ny vatain-dehilahy nianika tamin'ny tafontrano mba hiarovana ny entana tao an-trano dibo-drano. Ny zazambehivavy kosa nalefa namonjy toerana avo ho fitsinjovana ny aina izy ireo. Nanomboka tamin'ny firy niakatra io? Nanomboka omaly tamin'ny fito sasany izy niakatra. Fito sasany matinary? Fito sasany matinary. Ny rano zao nanomboka tamin'ny fito sasany tamin'ny valo teo izy mbola tambositombo teo anaty trano fa tamin'ny nanomboka teo amin'ny 2 maraina izy nanomboka efa ety amin'ny bassin zany ny rano. Dia hatram'izao moa izy fantratra izy anaty rano ao zany tratra izy am'izay. Ny entana zany voatery nihidina manontolo le trano satria trano maromaro dia tsy arakinay dia roa lahy aminay izy mba matanjatanja fo sady mahay milomano zany mipetraka ambony trano ambony tapitoly mba hanao sécurité fa hitanao moa misy ihany ny mpanao ratsy. Manararaotra zany ny sasany amin'ny zavatra sara am'ireo manangalatra dia aleo mba andrasany fa ny vehivavy vady amanjanakinay sy ny anabafanay moa zany dia regny efa reraka be zay dia regny no nalefa mba navonjy toerana avoavo. Ny centre opérationnel izay napetraka eny anivon'ny sekoly, ireo hotely sy toerana maro samihafa tsy tratran'ny rano no nandray ireo olona trabona ao Morondava. Nanamafy ny préfet ao an-toerana fa trabona ny ankamaroan'ny mponina ao Morondava. Nalalaka tamin'ny safidy nefa ny rehetra na hamonjy ireo toerana voatokana ao amin'izany na hijanona amin'ny toerana mety aminy. Amin'ny ankapobeny dia ny mponina eto Morondava ray manontolo ny trabona fa hoe misy fotsiny ngamba tsy nandeha tany cité d'hébergement. Zara roa zany sokajin'olona. Ny voalohany misy le tena nandeha tany cité d'hébergement fa misy tsy nandeha tany noho ny antony maro samihafa fa trabona ihany le olona. Dia misy koa ny sekoly moa efa ao ny sekolina Mahora Varatra le EPP Ravaratrova iny efa teo. Dia eo ny Abri Refuge dia ny tante izay napetraka tao koa moa dia trabona indray koa dia lasa ny Abri Refuge ny salle d'œuvre catholique MDS efa mandray olona ny koa fa misy koa tompona andraikitra sasany izay manana trano lehibe efa nandray olona ny koa. Dia misy koa zareo amin'ny Alina Jao ao Avaratrova koa ao Antakabe handray olona ny koa efa nina dia isorana koa na teo anivon'ny FDS efa vonina anome toerana malalaka any amin'ny camp any amin'ny kazerina fa iny moa rehefa tonga amin'ny tena hoe tsy azo anoharana tanteraka fa feno toerana vao mandeha amin'iny safidy anankiray iny. Ho fisorohana ny loza dia voatery no tapana ny herina efa manomboka mena moa ny rano vaovao. Misy ny tolotra ara-tsakafo omena ireo trabona. Eo koa ny fizahampahasalamana saingy tsy ampy izany ka angatahan'ireo tompona andraikitra ny ampitomboana izany manoloana izao fahavoazana izao. Paritaka zany zao ny ekipa mandeha amin'ireo site ireo manangona sy mijery miaraka amin'ireo tompona andraikitra ny Croix Rouge ny population asefotany hanisany menazy dia hijery isaky ny site dia rehefa avy eo dia hijery amin'izay zany hoe ahoana ny ahafahana mitsinjara an'ireo stock de précautionnement zay marihana fa mbola mba manana kely ihany ny CO zany dia mbola misy vary hatrany 142 sacs de riz
13 sacs de C6, 29 cartons d'huile, zay zany mbola misy. Fa efa nanaovana antsoavo ny fitorana fobe tamin'ny alalan'ny benzersé fobe zany dia teo koa ireo parlementaire dia inona fa ho avy tsy ela zay fanampian'izay. Ny hitatsika fa ny cluster santé dia miaraka aminay foana ary teo na ny DRS na ny médecin inspecteur dia hatramin'ny ny site d'hébergement ny asa nisy olona efa nandeha foana reo ekipan'ny fahasalamana. Ohatr'izay koa ny fanafody misy le atao hoe soins d'urgence ananatsika ny fo. Miteraka fikorontanana ary nanaitra ny maro ny feonan'i Donald Trump filoham-pirenena Amerikanina sy Volodymyr Zelensky filoham-pirenena Ukrainianina. Nahitso ny filoha Amerikanina laza mpanao didy jadona ary tsy mba nakasitraka sy tsy nanaja ny Etazonia akory i Ukraine manoloana fanampiana nomeny. Vaovao diso avy amin'ny Rosia kosa no tonga any amin'ny filoha Amerikanina hoy ny filoha Ukrainianina. Tsy nifampitsitsitsy fitenenana ny rotonta any ka tsy vita ny soni ho an'ny fifanarahana fitrandrana renan-kibony tany ary terava ny valandresaka tokony arahan'ny rotonta nanao. Etsan-daniny nanamafy ny fiaonany an'ny Ukraine ireo mpitondra Europeanina. No mafisina izy ireo fa mila antoka isina fandriam-pahalemana tena izy. Manoloana fandanin'i Trump dia manantena ny ho fahombiazana i Rosia. Tsy aharitra hoy Moscou ny fanampin'ny Amerikanina any Ukraine. Fantatra moa fa raha pitso alahady dia hiatrika fivoriana lehibe miaraka amin'ireo filoham-pirenena maro ao Eropa ny filoham-pirenena Ukrainianina Volodymyr Zelensky.